ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Fampanaran-dalàna ny amin'ny fitantanana rehetra io no amariny ny filoam-pirenena era Jonarmampianina nandritra ny fitsadihan'ny seranatsambo ny Thomas Naumaly. Naseho ny filoam-pirenena fa namaro aza ireo sakana roso amin'ny famerenana ny tany-tan-dalàna izy. Nahitana fiakarany manodidina ny 5 ka hatramin'ny 1,100 ny vidim-piainana nandritra ny taona 13 raha oharina tamin'ny taona 12 ny vary no ahitana fiakarany betsaka indrindra 4,300 kosa ny fitombon'ny vidin'entana fampiasa andavanandro raha ny ohatra tamin'ny taona teo aloha. Gripa areti-pahazony akisy ny olon-dehibe ankehitriny, tambavy, pitsabo ataon'ny olona avokoa rehefa fomba fitsaboana mety. Mahatratra 20 isanandro ny marary manantona dokotera, mahatratra 20 kosa ny olona mividy kininimpotsy, romba ary ravitsara isanandro. Mariazy anaty rano, lamaody vaovao any ivelany any. Fanamasinana mariazy tao anatin'ny lac Songong tany Thaïlande no nahazo ny diplôman'ny Guinness 720. Tany anaty lavabato lalina hatrany amin'ny 30 metatra no anaovana ny fombafomba rehetra. Ny andindiny ny avy hatrany. Média Consulting, Manu Chanao. Vendredi joli au féminin. Cabaret Yarana Boud, au Nesca Mélodie, Mandiambir, Nisma Fitmars, Manunkam Sivulal. Nitabakil, Deaz Noresno Média Consulting à Kourjan, au Nesca Mélodie, Mandiambir, Sio Nektarakat Tabak. Partenaire CFRH. Partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RDJ. Sponsor officiel, Baulai. Orange. Miamanzan Tutul, Miarakam Ni Orange. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiariana ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-poana ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantary fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara. Findramam-bola tsara lanja, fiahina ny ankohonana. Tanàna madio ny tanitsika toboko lasy toboko vavy. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Mila teti-bola sy paikady mifanitsy amin'ny filanimponina ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana. Raha fanjakana mavoty manao asa soa. Ankafaliana indray no itsidihana ny tokantranonao tompoko lasy toboko vavy amin'izao takariva izao manasanao ampanajana ary anaraka ny vaovao ny Cool TV hatramin'ny farany. Ny lafin'ny politika avy hatrany ary no anomboantsika izay vaovao izay tsy maintsy arahina ny voalazan'ny lalàna ary atao ihany koa ny fampiavana-pirenena raha nambaran'ny filohan'ny Repoblika Omaly nandritra ny fitsidihana izay nataony tany Thomas na voaresaka tamin'izany ihany koa ny fanendrena ny Prime Ministre sy ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny andramenana sy ny teny ihany koa ny fanovana ny mpikambana sasany eo anivon'ny HCC izay natao nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo fanadetiana. Misy fandraisany amin'ny fanendrena izay ho Prime Ministre voalohany amin'ity Repoblika Fahefatra ity ny fanoloana mpikambana teo anivon'ny HCC. Tsy maintsy apetraka araka ny tokony ho izy ny fanarahana lalàna eto amintsika raha ny voalazan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Efa tapitra tamin'ny taona 14 ny feptom-piasan'ny mpikambana ao amin'ny HCC nanao cour constitutionnel ka rariny raha nasimpanovana. Tsy maintsy apetraksika foana araka izay tokony ho izy ny fanajana ny lalàna efa tapitra tamin'ny 14 ny azo lazaina hoe mandan'ireo mpikambana ao amin'ny HCC reo. Ka raha mandeha ilay adevitra amin'izao fotoana izao mba tsy ilazana indray hoe olona efa tapitra mandano mandray fanapahan-kevitra na amin'ny teny dia hoy izy hoe rariny loatra raha mena ny asiny izay maizy azy aloha ilay HCC.
tokony hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ny fanendraina izay ho prime ministre ka mila fandiniana lalina izany no amafisiny fa tsy anarana antoko na anaran'olona manohana no hijerena izay ho prime ministre ny fampihavanana sy ny tombontsoan'ny vahoaka no zava-dehibe ka raha hitan'ny filoham-pirenena fa mety anahirana ny ametrahana an'izany ka tsy hatongavana ho amin'izay tanjona izay ny fanekeny tamin'ny vahoaka na ambarany amin'ny vahoaka ho fampandrosoana ity firenena itya dia adidiny no milaza amin'rehetrarehetra hoe aleo iarahana amin'jery tsara aloha zany zavatra izany io tsisy hoe tsy fitiavan'andrakoto na tsy fitiavan'andrabea fa ny filoham-pirenena tsy lehibe anatoko intsony izy a tsy lehibe ny any amin'ny faritra intsony izy a fa tsy maintsy mijery izay tombotsoan'ny vahoaka rehetra izay momba ny fandrarana ny mpandrarah Mambravatomanga tsy hivoaka ny Madagasikara kosa indray naterin'ny filoham-pirenena fa misy antony matony tompona andraikitra isatsokajiny nandray izay fanapahan-kevitra izay io ange sonareo mihevitra fa dia filoham-pirenena foana no tsy maintsy fototry ny zavatra rehetrarehetra na iandohan'ny zavatra rehetrarehetra zany a dia misy fanapahan-kevitra zay ndraisiny sokajy maro samihafa tany a ka dia everiko a fa raha tahinika hoe zay no everiny zareo a fa napety an'izy a dia mbola tsy maintsy hojerentsika koa zany zavatra izany fa fitoniana foana ao a no ilainy eto amin'ity firenena ity a nefa fitoniana ao anatin'ny fanajana ny lalàna ihany koa tsapa tamin'ny fanapahan-kevitra norasian'ny filoham-pirenena tato ato fa nandray ny raharaha-pirenena an-tanana izy fa notaniana apetraky ny maro kosa ny hoe anao ahoana ny toy ny raharaha amin'ny fanendrena prime ministre izay ihany no mpanohitra ny fitondrana ankehitriny ahitana maromaritra iraisana ihany ve ny mapara sy ny PMP pejy politika izay hatrany dia tsy misy intsony ady-hevitra maro anisy izao ny vondrona ny PMP na ny vondrona manaraji ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao taorian'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izay nataon'ny solombavam-bahoaka miisa 7 avy amin'ny GPS na ny vondrona parlementaire manokana moa no nahafahana nilaza izany fanadihadiana hoentiny tovy Rakotondravony. Fifandresen-dahatra dia niroso ny fanambarana ataon'ireo solombavam-bahoaka 7 avy amin'ny GPS izay niara-dita amin'ny mampara teo aloha noho ny fifandresen-dahatra amin'ny programana asa ny filoha Era Jonary-Mampianina no antony raha nanontaniana ireo solombavam-bahoaka ireto. Tsy nisy ihany koa ny teritery fa ankitsipo ny fanambarana natao. Raha ny fantatra aza dia mbola nisy amin'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona GPS no anara-dia ireto namany saingy mbola tsy nijoro nanao ny fanambarana ofisialy. Ary manohana ny fotokevitra joroanay hatramin'ny farany dia ny fanohanana ny filoha izay lany tamin'ny fomba demokratika dia Andriamatoa Hadraina Hery Rajaonary-Mampianina ary manohana hatrany ny fandaharanasany izay ataony izany hoe va ny fivoriana omaly dia ny filazana ny fanohanana ny président fa mbola tsy nitapanay hoe zahay reto va iaraka amin'ny PMP ao anatiny antemeram-pirenena satria tsara ny manamarika fa zay dia tao anatiny fiarana tamin'ny mapary laha ny zavatra natao tao anatiny antemeram-pirenena izay lasa tamin'iny session spéciale izay natao ny farana. Ny any magaga mikasika izao avy mitranga izao dia mbola misy ihany ireo solombavam-bahoaka sasany anatin'ny GPS izay amin'ny milaza fa tsy vaky ny vondrona misy azy ireo nandritra ny famarana ny fitoam-pivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena. Na mafisiny ity farany aza fa mbola tsy nisy mihitsy ny fifanarana tamin'ny vondrona hafa nataon'izy ireo na ihany koa ireo namany. Ity solombavam-bahoaka ity izay fantatra fa lasa nivelany hatramin'ny omaly. Amin'ny mampikambana anay dia mbola tsy misy mihitsy zany hoe GPS maketsy amina vondrona hafa na vondrona iza fa ny GPS amin'ny GPS azy groupe parlementaire spécial dia manana ny fampifehezany izahay ka raha misy olo-kafa na vondrona hafa miteny fa miaraka amin'ny GPS dia tsy marina zany akitsy rano mihitsy tsy marina zany. Misy amin'ireo solombavam-bahoaka anatin'ny GPS jikaritra nandritra ny fotoanan'ny fanambarana natao no somary nivoaka miditra ary ny andro ny toromarika avy any ivelany. Taorin'ny fanambarana natao anefa dia tazana ihany ny solombavam-bahoaka vehivavy iray namerina ny antso ny mpitarika ny PMP ary ny resaka taminy. Tsapavetrany ny an'ity farany fa tombontsoa ara-bola no tadiaviny raha toa ka efa ny fampitadiavana ny tena nandritra ny fanambarana izay nataony ireo GPS miisa 7 ireo.
Lafi ny toe-karena kosa indray hitarina 440 hektara ny seranatsambo ny Toamasina mba hahafahana mifaninana amin'ireo seranatsambo lehibe eto anatin'ny faritry ny ranomasimbe indiana no anton'izany araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nandritra ny fitsidiana nataony tany an-toerana omaly. Ity seranatsambo ny Toamasina ity moa izay seranatsambo lehibe indrindra eto Madagasikara. Zorakotiny indrindra no mitatitra aminao izay vaovao izay. Manodidina ny 700 ka hatramin'ny 500 tapitrisa dolara ny famatsim-bola amin'ny fanitarana ity seranatsambo eto Toamasina ity. Mpamatsy vola efatra samihafa no efa fantatra fa afaka miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ity fanitarana atao ity. Asy-panitarana hatrany amin'ny 23 metatra ny ke izay ahafahana mandray sambo lehibe mpitondra kontenera iray hafa. Ny tena tongavako dijery an'ity ty le extension zany ty zay projet ho ao anatin'ny fandiniana azy tsika. Ity zany ho toizany ty dia mba ahafahana mandray sambo supplémentaire atsy dia io le brise lame io zany zay mbola ho toizana koa 340 mètres 320 mètres le tiety ity zany. Mivoatra ireo seranatsambo lehibe eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Tsy tokony ho tara amin'izany ny eto Toamasina. Iray volana eo sisa dia ho vita ny plateforme fandraisana ireo kontenera. Isan-taona sambo manodidina ny 200 no mandalo eto ary ahitana kontenera manodidina ny 203 alasy iray hetsy mivezivezy. Tsy vao izao no atomboka ity tetikasa ity. Tambola minisitry ny vola ny filoha Rajaonarimampianina dia efa nisy ny vinavina sy ny asa fanitarana. Io asa io zany fa tamin'izy vao nanomboka ministra ny finance mihitsy no fa niarahana niara-ny asa. Ka tamin'izay fotoana zay zany misy zavatra nodinina hoe inona no ahafahana hoe misécuriser ny trafic portuaire sy ny recette douanière. Dia zay no nahatonga anay zany nanao ny asa io zany ary tonga ny fotoana zao zany hoe ijereny aiza ho aiza le fivoaran'le asa hoe. Afaka iray volana araka izany dia ho vita ny fametrahana ny velarana ahafahana manatoby an'ireo vata-vigoavana misy ny entana mivoaka sy miditra ny seranatsambo toy izao. Ny fahatongavan'ny filoham-pirenena nijery manokana an'ity asa ity izay azo tarafina ho fahavononana hanohana ny fanainga indray ny toe-karenan'i Madagasikara. Aorina ny asa afaka mandray sambo milanja hatrany amin'ny 9 taona ity seranatsambo ity. Eo amin'izay vaovao ara-toe-karena izay hatrany dia tsy manaiky ny varotana ny orinasa jirama amin'ny mpandraharaha tsy miankina ny mpiasa eo anivon'ity orinasa-mpanjakana ity araka ny hevitry ny mpikambana eo anivon'ny syndicat autonome des travailleurs eo anivon'ny jirama izay dia hiatraika mivantana amin'ny mpanjifa ny vokatra izany ary tsy ho zakan'ny tokantrano fanampanazavana. Ka raha ohatra ny orinasa jirama koa no ampiakatra ny vidiny jiro sy rano amin'ny lalan'izany hoe vérité des prix zany dia tsy ho zakan'ny vahoaka malagasy zany. Ary zay no heverinay fa tokony ahafahana mijery ifotony ny aminy hoe ahoana ny tokony hijerevana n'ity orinasa jirama ity mba handrindra ny resaka secteur ny jiro sy rano io ao anatin'ny fanalalahana. Ka dia heverinay fa raha misy zany ireo karazana hoe kompania vahiny manambola afaka mandraharaha amin'ny sehatra ny jiro sy rano dia any amin'ny faritra tsy mbola misy jirama zany izy ny tokony hanao ny asa tokony ho ataony fa tsy ny aty amin'ny jirama indray no hokorontanina atao ohatran'izao hanovana azy zao satria fantarareo tsara fa ny jiro sy rano amin'izao fotoana izao dia heverin'ny fanjakana ao anatin'ny lalàna napetraka teo aloha izay takina ifanovana dia ny hoe hividy ny jiro sy rano fotsiny zany zay dia hitsinjara nefa zany dia hitanareo fa mivarotra fahatihatoka ny jirama amin'izao fotoana izao tsy afaka mampiakatra noho ny amin'ny toetra raha misy eto amin'ny firenena nefa moa izay zavatra izay raha ohatra ka orinasa vahiny no mitondra eo dia tsy anaiky izy fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny maso-karenany ny hivarotana ny jiro sy ny rano. Fanahitana fiakarany 5 ka hatramin'ny 140 isanjato ny vidim-piainana nandritra ny taona 320 sy 20 iny raha oharina ny taona 20 sy 20. Ny vary no nahitana fiakarany betsaka indrindra 4.3 isanjato kosa ny fitombon'ny vidin'entana fampiasa andavanandro raha ny ohatra tamin'ny taona teo aloha. Fanazavana atao anatin'ity fanadihadiana ity. Raha ny ohatra ny taona teo aloha nijanona ho maro toerana ny vidin'ny vary teny amin'ny tsena nandritra ny enim-bolana farany tamin'ny taona 320 sy 20. Nanodidina ny 700 ariary ny kilao tamin'ireo vary no vokarintsika. Niakatra avy dia avo nefa izany vidiny izany raha ny ohatra ny taona rehetra teo aloha izay niodidina ny 500 sy ariary ka hatramin'ny 200 ariary eo tao anatin'ireo vanim-potoana ireo.
antony nampiakatra ny tany fiakaran'ny vidin'ny vary hatramin'ny 8 faingo 10 isanjato ka hatramin'ny 2.10 faingo 2 isanjato nanomboka ny volana jona ka hatramin'ny volana desambra 13.2 akoatra ny vidin'ny vary saika ny zavatra ny ilaina rehetra no nahitana fiakarana nandritry ny taona lasiny tao anatin'ny enim-bolana farany tafakatra hatramin'ny 8.3 isanjato ny vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha toa ka 10 isanjato izany ho an'ny volana jona ary tsy nitsahatra niakatra tao anatin'izay fotoana izay raha kapoka mafy ny atrehana ny maintsoahatra izay nanomboka ny volana novambra eo amin'ny ankapobeny manodidina ny 9 isanjato ny tany fiakaran'ny vidim-piainana hatramin'ny volana jona 13.2 raha oharina ny taona 12.2 tranga-piaramonina kosa indray no anoizantsika ny vaovao amin'izao ariva izao karazana cocktail molotov iray no hitan'ny mponina tetsy Ambatobe androany tamin'ny fitora maraina raha mbola tsy mazava amin'ny mpanara-baovao ny toy ny fanajadiana ny raharaha bomba sy grenade tetsy sy teroa dia efa cocktail molotov indray zany no entin'ireo mpampiorohoro ampiasaina amin'izao fotoana izao nisy kosa ny drafitra vaovao nentiny mpitandro ny filaminana manao ny fanajadiana mikasika izay raharaha izay nanomboana izany ny tetsy Ambatobe androany fanajadiana hoentiny Nandriana Rajanson. Alika mpitsongodia indray no nentiny mpitandro filaminana teny Ambatobe rehefa naheno ny fisian'ny bomba izy ireo. Fantatra fa cocktail molotov ny tena toerana rehefa vitan'izy ireo ny fisafoana. Tavoahangy iray nisy ranon-javatra tao anatiny, fandrehetana ary lokomena-behivavy iray no noheverindreo olona fa bomba ka niantsony izy ireo avy hatrany ny laharana 7.10. Ezana ihany koa androany zany mba nampiasaina ilay alika mpitsongodia ijerena zay olona zay manana an'izao ilay intention ratsy hanasavororonana zay mbahoaka zao ampiasaina moa zany ilay alika tatsika teo fa ny farana teo amin'ny arian'ny bus ny fanarahany izay nataony ary hoezahana atrandrana moa araky ny fahaiza-manao ny ataon'ny sandarim-pahalemam-pirenena ny sapapikaroana eloka bevava ny famotorana izay hotanterana. Raha ny filazany manodidina dia tsy olona avy ao an-toerana no nitondra io voalaza fa karazana cocktail molotov io. Mbola vitsy raha teo ny olona mivoaka ety rehefa maraina. Nametraka anazy zany ohatra ny hoe olona nandeha bus zany nijerenitra tamin'ny alika tamy tena nandeha bus. Izay ny olona no nieritreretin'ny zareo nametraka anazy. Izay ny tenin'ny sandarina zany. Hatramin'izao fotoana izao dia tsy fantatra mazava izay tena antony safitrindreo mpampiorohoro ny fokotany Ambatobe ametrahana izay karazana bomba izay. Miorohoro efa hatramin'ny maraina ny mponina manodidina ankehitriny. Izay aloha mitebiteby ihany satria tena kaiky ilay izy. Mety misy inona ety manodidina ety manko tonga ilay izy dia tsy fantatro manitsy ny tompo sy tsy fantatro hoe misy inona tsy fantatro tsy mazava anto. Amin'ny ankapobeny milamina ny toerana eny Ambatobe. Tsy misy afa-tsy ny makahery sy manome toky ny fiarahamonina iandreketany sy fokotany. Manay amin'ny fanombohan'ny asa ratsy eny an-toerana izy tao aorian'ny tranga iny. Nangataka fiara-miasa akaiky amin'ny fiarahamonina misy araka izany ity tompona andraikitra ity. Amin'ny ankapobeny zay tena milamina azo lazaina hoe tena milamina zay raha ny filaminana ny vahoaka amin'ny ankapobeny zany zay ny tanàna milamina ka. Ina zany mety hoe antony mampitonga amin'izy amin'ny faritra tsy ngamba aloha dia tena tsy fantako hoe inona ny antony fa za fotsiny tena hoe tena fampiororona firenena malagasy fotsiny zany zavatra ao amiko dia mila mandray andraikitra daholo ny tsirairay zany fametanana raha vao misy zava-baovao na zavatra mampiahy mena tompona andraikitra zay moa no nafarany zareo gendarmerie teo zany hoe raha vao misy zavatra mampiahy dia miantso mila ny tolo-tanana zany amin'ny fandropahana an'izao fampiororona zao satria lasa ilay fiarahamonina zany lasa miororo dia vahoaka mihitsy dia makamby. Tsy hitan'ny olona intsony izay alia ankehitriny. Bomba etsy, grenady roa, tsy fantatra intsony izay tena marina mahakasika azy ireny. Ny an'ny fantatra treto dia misy resaka politika mba hahatonga horohoro-tsaina sy ahafahana milaza fa tsy milamina ny tany. Izao raharaha izao araka ny fanazavany eo anivon'ny zandarmerie-pirenena hatrany. Mbola vaovaon'ny fiarahamonina izay hatrany lehilahy Sri Lanka raika amby 70 taona no nisamborin'ny mpitandro ny filaminana noho ny resaka fanondranana vehivavy hiasa any Arabia Saodita sy Koweït. Nandritry ny iray volana sy tapany nisy ny fanaraha-maso nataon'ny polisy misahana ny fivezivezendreo teratany vahiny na ny service central de la surveillance du territoire
tao anatin'izany fisavana izany no nahitana ny vehivavy miisa 2 izay efa ampitaona avokoa tao an-tranon'ity teratany Sri Lanka ity ary voalaza fa hiasa any amin'ny tany arabo izy ireo hatramin'ny fiandohan'ny taona. Vehivavy malagasy 10 no efa nalefany tany an-toerana. Fantatra araka ny fanadihadiana natao fa miara-miasa amin'ny mpanera ihany koa ity Sri Lanka ity io mpanera io no maka ny vola hatramin'ny 3 hetsy ariary amin'ireo vehivavy alefa hiasa any ivelany ireo. Ity teratany vahiny ity kosa no mikarakara ny taratasy rehetra fandefasana ireo mpiasa malagasy ireo any amin'ny toerana izay andefasany azy hiasa araka izany. Isan'izany taratasy karakaraina izany moa ny visa d'investisseur izay marihana fa mbola miato ny fanomezana izany tato ato. Atrangam-piarahamonina izay hatrany saingy any ivelany kosa indray dia sazy an-tranomaizina 5 taona no azon'ilay vehivavy malagasy 2 taona antsoina hoe Marie Oshine izay voapanga ho namonina faty ny vadiny taty La Réunion ny taona 2024 araka ny vaovao. Vita ny fitsarana ity raha ity vita omaly izany raha tsy aivina moa dia antsy gasy no voalaza fa namonoany io vadiny io. Tsy nahazo fahafahana noho ny fisalasalana i Marie Oshine omaly manoloana ny fitsarana tao Saint-Denis, La Réunion. 12 taona an-tranomaizina no sazy azon'ny vehivavy malagasy io. Antony, meloka tamin'ny famonoana ka nahafaty ny vadiny Joseph Sobon tamin'ny volana janoary 2024 ity malagasy ity. Raha tsy aivina ny zavanisy tamin'ny 13 janoary 2024 no hita faty tao an-trano ny lehilahy frantsay mpampianatra matematika 27 taona io. Ny fofona tamin'izany fotoana izany izay nivoaka avy ao an-trano no nanaitra ny manodidina. Efa nivalapatra teo ampovoan-trano ity lehilahy ity. Antsy vita gasy no hitany tsatoka teo amin'ny tratran'io lehilahy io tamin'izany fotoana izany. Avy hatrany dia Marie Oshine, vehivavy malagasy, no niantafany ny ayay. Tsy nampiseho endrika malahelo raha teo izy rehefa nandrehany vaovao io araka ny fampitam-baovao avy aty La Réunion hatrany. Tamin'ny fotoana io, fantatra fa niala tao an-tranony izy andro maromaro talohany nahafaty an'io Réunion io. Omaly Zuma nilaza ho voan'ny aretin'ny fanadinona io vehivavy malagasy io nanoloana ny tribonaly rehefa niverimberina ny fanazavana tsy mifanojo nambarany. Niditra amponjatsy La Réunion io vehivavy malagasy io ankehitriny anefa ny sazy 12 taona an-tranomaizina nomeny ny fitsarana azy. Pejy ny fahasalamana kosa indray tsy mbola misy ny valana aretina na dia maro aza ny voan'ny gripa amin'izao fotoana izao mitombo isa. Ny olona voan'izay aretina izay vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovaovany ny toetrandro mahatratra 20 isan'andro. Ny olona manantona dokotera tsy miankina iray etsy amin'ny 70 hektara ary mahatratra 20 isan'andro kosa. Ny olona mividy ny tambavy eny amin'ny mpivarotra ravikazo etsy Andohana Analakely. Fanadihadiana hoentiny Gaetan Andriatilavo. Zazakely hatramin'ny olon-dehibe tsy mifidy vaovaon'ny gripa avokoa. Isan'andro na etsy Analakely na amin'ireny dokotera tsy miankina ireny, saika hatramin'ny 70 isan-jato mitsabo-tena tato anatin'ny tapabolana izao no voan'ny gripa, sery, kohaka, areti-tenda. Samy manana ny mahazatra azy nefa ny tsirairay, ny fahasalamana no tanjona tiana ho tratrarina. Milahatra vao maraina ireto olona ireto ary voatery miandry laharana noho ny amaroan'ny olona. Tonga hatrany amin'ny laharana faha 20 ny eto amin'ity toerana fizahana marary iray eto amin'ny 67 hektara ity. Ambara amin'ny fanafody gasy aloha izany satria ny toetrandro izao ratsy dia ratsy ary miovaova dia betsaka ny aretina, ny loto miparitaka, ny fako manerana, tena manery be mihitsy ny tazo sy ny kohaka sepisepy ny ankizy sy ny sisa. Any amin'ny azo aterana nefa amin'ilay dokotera ohatra izao ihany satria raha izany izany andehananao any amin'ny gasy na ampesapesaina ravikazo dia izay matetika mahavoan'ilay olona ary maro maty. Etsy ankilan'izay, maro ihany koa ny tsy miala amin'ny ady gasy ary mahomby izy ireny. Toy ny vidin-javatra rehetra ihany koa nefa, niakatra ny vidin'ny fitambaran'ny fanafody ravikazo atambatra hiadiana amin'ny tazo sy ny gripa. Fanafody malagasy ampiasaina amin'ny fomba malagasy, kininy potsy, romba ary ravitsara, manasitrana gripa raha ny fanazavany ny mpivarotra. Izy zao raha evoana dia asiana 2 litra tapany anaty vilany dia maka lamba dia voanao izy dia raha hoe torana izay izy dia toranao anaty afo. Dia mihevoka firy minitra? Tsy hoe arakaraka nareo ihany tsy hoe rehefa amin'ny sentisety ilay izy dia tonga dia mijanona. Dia ohatrin'ireo?
Reto zao ma 7005. Betsaka be mitady an'ireny zao? Betsaka mihitsy zao satria amin'izao betsaka amin'ny voaniko reto. Mbola maro ihany koa nefa vokatra ny hoe vitan'ny adigasy matetika ny fanasitranana an'ireo karazana aretina toy ny gripa. Maro ireo manamaivana ny fitsaboana izany. Mety tarika hatramin'ny fahafatesana nefa ity aretina ity, indrindra raha varimarina ny marary ka mivadika ho avizana ny vatana izany, rehefa tsy misy intsony ny hery fiarovana. Ny zaza sy ny olo-dehibe efa marefo ny tena lazibadrany matetika, tombony hatrany ny manatona mpitsabo. Dia ny gripa raha ny gripa aloha zany ny azahoatsin'ny olombelona ny gripa dia avy amin'ny virus. Io virus io misy karazany maro be izy io dia izy io koa nandray miovaova foana dia misy araha hoe virus vaovao indray vao miforona. Dia ny fanafodina virus raha tsika mahalala na mpitsabo maromarona kokoa fa tsy mbola misy zany hatramin'izao. Misy any antiviral hoe sasatsasany fa raha ny tena marina tsy dia any famonoana le virus loatra ny tena tanjo ny fitsaboana fa any fampahirezana zany le hery fiarovan'ny olombelona zany. Dia zay matetika no amezana azy hoe karazana vitamina, karazana fanafody ihany koa mampitombo ny hery fiarovana. Na dia efa maro aza ny fikarohana momba ny vaksin'ny gripa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, tsy mbola misy fahafahana misoroka ny aretina gripa. Efa hatramin'ny volana janoary no natahorana ny valana aretina gripa. Misotro rano be, misakafo tsara sy voalanjalanja, fa indrindra mivimbina akanjo mafana hatrany. Ireo no fisorohana tsotsotra azo atao aloha hatreto. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa indray tontolo iainana, simba sy mila arenina ho fanentanana ny tanora malagasy 12 ka hatramin'ny 17 taona dia manatanteraka fifaninanana ny masoivo Amerikana sy ny USAID miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka ao anatin'ny hetsika Journalism Challenge izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fiaraha-miaina amin'ny natiora na ny Journée mondiale de la vie sauvage ny 3 martsa ho avy izao. Ao anatin'ny Journalism Challenge io zany dia misy skady anankitelo ny fifaninanana azon'ny ankizy mandray anjara. Dia ny voalohany ny fanaovana lahatsoratra tsy mihoatra ny atsasaky ny pejy moa zany le izy. Dia ny skady faharoa dia ny horonan-tsary tsy mihoatra ny 3 minitra ary misy koa ny horonan-peo tsy mihoatra izay no skady fahatelo tsy mihoatra ny 3 minitra ihany koa. Dia ny ankizy zany afaka irery izy manao an'io fa afaka hoe miaraka amin'ny namana dia tsy mihoatra ny 5. Ary ity fifaninanana ity moa dia amin'ny teny malagasy, dia frantsay ary anglisy. Dia afaka misafidy ianao izay teny manavanana anao hanaovanao ny tatitra. Dia rehefa vita moa zany ny tatitra fanaovan-gazety tsika tanora zany dia aterinao amin'ny centre de presse malagasy eny Antsakaviro na eny amin'ny masovo Amerikana eny Andramena. Dia amin'ny 10 martsa zao ny farany fanaterana. Fankalazana voalohan'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana anaty natiora na ny vie sauvage no ataon'ny 3 martsa ho avy izao ary naingan'ny masoivon'ny États-Unis ny ankizy malagasy rehetra tsy ankanavaka andray anjara ao anatin'izay fifaninanana izay. Fapejy ny kolotsaina kosa indray ny tanterahana androany ny famaranana ny fifaninanana battle dia tsy amin'ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy Antsakaviro na ny IKM. Karazana dihy iray efa tafiditra amin'ny tontolon'ny tanora eto Andrenivohitra ny battle, anisan'ny manana ny toerany ao anatin'ny kolotsaina hip-hop ihany koa inona ary ny battle. Dihy ifanandrinan'ny anklafin'ny tanora izy io, mety ho lazaina fa mety ho fahaizana na hevitra na akingana no asehony amin'izany fanadihadiana hoentiny Nandrianina Rajohnson.
mitaiza mifono fanabeazana mitahiry ny kolotsaindreo vahiny indrindra ny avy any Amerika ny di hip-hop. Anisan'izany ny battle, ity farany izay mahasarika tanora maro eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Mampiavaka azy ity ny fanehoana amin'ny alalan'ny dia ny fihetsem-po ao anaty, ny fatezerana sy ny alahelo ny tena manamarika azy betsaka. Antony antson'ireo mpiangaly azy koa hoe danse du risque. Fomba iray entina mamoaka ny ao anaty rehetra araka izany ny battle. Antony namorona ny fiarahamonina tany États-Unis azy ity, izay fitsaharan'ny ady izay, rehefa nitsahatra ny ady sy ny fifanenjehana dia amin'ny fomba tahaka izao indray no nanehoan'ny tanora ny fahasamihafany. Matetika entin'ny tanora tsasatsasany mamotika ny kolotsaina hip-hop, ny fanaovana izany amin'ny antony hafa. Isan'izany ny fiadivany eny an-dalambe, no mafisin'reto mpiangaly sy niditra lalina tamin'ity dia ity, fa nandalo fianarana sy fiofanana avokoa izy ireo vao nanao izany. Tsy voaio manao azy fa olona mianatra daholo ny tena mpanao azy zany, fa misy no mikapoka anazy manao amin'izao fotsiny dia miseho tena hoe mpanao hip-hop ohatran'izay dia izay koa zavatra anankiray nefa ny eo amin'ny resaka fanaovana hip-hop matetika ny hip-hop hoentin'olona andotona matetika tika tena amin'ny andotona tsy dia hoe le olona zany manao fomba fihetsika hafahafa na amin'ny toerana zenefiny dia le ankizy rehetra amin'izay rehefa lasa voakasika le izy nefa ny hip-hop tena mitaiza misy slogan hip-hop zay manao hoe love, peace, unity and having fun. Tamin'ny nanomboana anazy zany dia izay slogan zay no entin'ireo ankizy ireo. Tsy mifidy fitafy ny di battle, rehefa fitafy ahafahana mihetsika tsara dia azo anaovana izany avokoa. Ohatra amin'izany ny jean, casquette ary ny t-shirt. Na izany aza misy ireo mpiangaly ny kolotsaina hip-hop no misafidy ny anao aroloza hiarovana amin'ny fahatapahana sy ny faratrana eo am-pandihizana. Tsy dia tena hoe mila fitafy loatra fa rehefa alaiza aminao fotsiny dia izay tena zava-dehibe. Arak'ilay danse sportive izay moa ny danse hip-hop dia mety mafimafy dia resaka protection fotsiny ireny tena marina fa tsy dia tena hoe style hoe na salanina. Nahasarika tanora maro androany ny fifaninanana battle tetsy amin'ny ivotoerany kolotsaina malagasy. Fifanitsanina mialoha ny famaranana na teo amin'ny sokajy biboin na ny sokajy expérimental, ity farany izay olona iray no miangaly azy ary vaovao eto Madagasikara. Fa voatsela akory izay no nankalazana ny 7 ny volana febroary anio resaka fitiavana izay no entina aminao ao anatin'ny tsy fampalalam-baovao ity mariazy any anaty rano. Lamaody vaovao any ivelany izy ity fanamasinana mariazy natao tao anatin'ny laka Songong any Thaïlande. Izay no nahazo ny diplômany Guinness 724 tany anaty lavabato lalina hatramin'ny 300 metatra no nanaovana ny fombafomba rehetra. Fanaty atina. Hafahafa, fitiavana hafahafa ho an'ireo tompo fankatia teratany japoney sy amerikanina ireto any amin'ny 300 metatra ambanin-drano no natao ny mariazin'izy ireo. Tao amin'ny lac Songong tany Thaïlande no natao ny fanamasinana ny fanambadian'izy roa ireto. Mariazy hafakely ary tena niavaka teo alohan'ny toerana fa eo ihany koa ny fombafomba nanatanterahana izany. Raha ny mahazatra ny ivelany any dia anaty pisina na tsy milentika lalina ireo mpifankatia. Fa izy roa ireto kosa nahavita namontsana ny zava-bita miavaka indrindra maneran-tany eo amin'ny alalan'ny toerana nanaovana ny mariaziny. Tsy ataotao foana ny toy izao, izy roa ireto ihany koa sampampianatra ny fitrandrahana na ny fizahan-tany anaty ranomasina na ny plongée ary efa fanindriana hatrany ny anao mariazina izao satria ity tontolo ity no miaonany. Masque, tuba, ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanaovana plancher no hita tao amin'ity mariazy hafakely natao tany anaty lavabato iray tao amin'ny farian'ny Songong ity. Naman'izy ireo ihany no nampiray azy roa ireto, hatreny vavolombela sy ny namana vitsivitsy izay samy mahay plongée avokoa. Taoriny 90 minitra ambanin-drano tanteraka ny fanirian'izy roa kely no sady mbola nankasitrahany ny ekipan'ny Guinness ihany koa. Aty amintsika mety ho azo atao ihany ny raharaha anaty rano lavabato toy izao. Raha ampy ny fitaovana rehetra hiantohana ny aina mba tsy ho sepitra, antritriva na any andraikiba ohatra.
eo amin'ny fandresendahatra ny operana ny pastera ary ny fianakaviana ilentika anaty rano kosa no mety olana raha sanatria raha teo misy ny tsy fatomombanana dia ho tsy voatsodrano intsony fa ho difitry ny rano tanteraka ka mety ampiditoza izany araka ny mahazatra dia iny vaovao mahaliana avy any ivelan'iny ihany koa no entina mametraka ny veloma ho anao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko asaipy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao